fa tonga nitondra ny fitaraina ny teny anivon'ny toeram-ponenan'ny mpikambana ao amin'ny kongresy ny tetezamita Andriamatoa Alain Ramarson ireo andian'olona izay manan'olana amin'ny resaka fananantany. Tonga nitondra ny alahelo sy ny etaetany mahakasika indrindra ny olan'ny fananantany ankehitriny ireo solotenan'ny mponina amin'ny faritra sasantsasany izay hiaran'ny ady tany teny anivon'ny tranony Alain Ramarson. Isan'izany indrindra ny eny Akadimbahoaka, Andralanitra, Brickaville, Ampitatafika ary Ambohimahitsy. Folo andro mialoha izay no nanomboka nahery vaika ny resaka ady tany tamin'ireo faritra ireo ary tonga hatreny amin'ny tribonaly indrindra izany. Nilaza moa ity mpikambana amin'ny kongresy ny tetezamita ity fa hijery fotony ny momba ny zava-misy ny tenany. Efa misy ny baiko izay no tsy azoko mihitsy hoe fanalana ny olona amin'ny taniny zany. Efa misy baiko mazava ny io fa matoky fa namoaka ny filan-kevitry ny ministra farany teo mihitsy no nentin'ny ministre ny population dia amerina fanondroa mihitsy zany zareo le fampiantony zay ka mino fa anana valiny tika fa ny atao fotsiny loha za dia miteny aloha mijoroako dia za tsy anaiky kosa ny olona. Anisan'ny etaetan'ireo vahoaka ihany koa moa ny anohizan'Andriamatoa Alain Ramarson ny asa izay efa nataon'ny zanany Nadina Ramarson amin'ny fiahiana ireo mponina. Manoloan'izay ihany koa dia hiso ny tenany ny fahatsiarovana ny tompoko vavy ny asabotsy izao eny amin'ny complexe Apefilo. Ny amin'ny sabotsy moa zany no voazony moa zao ilay alalana dia amin'ny sabotsy zany ny fotoana amezam-boninahitra zany any ministre Nadine izay zanaka ihany moa. Tiako lazaina hoe tsy tokony tenako ary ny tenanay zany sy ny fikambanana nanao azy fa tokony fanjakana mihitsy ny nametraka an'izay satria manino mety ny avo loatra voninahitra ny tetezamita ary tsy nisy ngamba tamin'ny tantaran'ity fireneny ity tompona andraikitra ambony tena nanao ny asany ohatran'ireny ka zay moa zany amme voninahitra azy ary matoky fa ho avy eo daholo zany izay olona nahita sy fampikasokasoka taminy sy nanaovany sosiny rehetra matoky efa ho avy. Nilaza hatrany Andriamatoa Alain Ramarson fa tsy hanaiky velively ny tenany amin'ny fanesorana ny mponina amin'ny toeram-ponenany ary mbola mikasa ny amerina fanondroany sy ampahatsiahy fa tsy azo atao ny fanesorana ny mponina amin'ny toeram-ponenany.